Salama daholo eo andao ara ho resahana ny mahakasika ny savorovoro izay misy any Vangaindrano amin'izao fotoana izao manoloana anisy mba-mboakan'izy ireo izay mbola any am-ponja moa raha ny fantatratrany mandraky tiny androany ka manoloana izay dia maro moa ny fangatahana sy ny antsoavo izay nataon'ireo solotena avy teo anivon'ny Bam avy amin'iny faritry ny Vangaindrano iny fa tsy mbola nahitam-bokany izany mandraky tiny androany fa ny indro kely aza ireo izay nanao fangatahana aza no voalaza fa nosamborin'ny mpitandro filaminana ary ny efatra nidoboka amponjavonjo maika fa ny efatra kosa nahazo fahafahana ka izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovo hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amintsika sy atao matawata gasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary mialohan'ny idirantsika amin'ny pitsopitsony izay dia ndao aloha ho fantarantsika ireto vaovao manaraka ireto eo amin'ny resaky ny haiady tamin'ny farany herinandro teo iny Italia no tonga teto an-tanindrazana hanao demonstration misa efatra izy mandritra ny jobily 7 7 any Raibeny izay razanak'olona rene amin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahaefatra aogositra avy izao izay etsy amin'ny kianja mitafony Mahamasina any Frantsa moa izy no mipetraka ary iray volana no faharitany fandalovany eto an-tanindrazana tamin'ny izy vao heritaona monja no taty ary izao izy 10 taona izao ndray no niverina namangy any tanindrazana tamin'ity herinandro ity no raikitra ny antsoavo vonjy sy tsoka kirioka nisy andianankizy ny lalao teo amoron-drano no taitra raha nahita sase mainty teo amin'ny rano antsoina hoe ambohiponana manamorona ny RN7 ao ambositra faharoa rehefa nanatona izy ireo zany ireo zaza dia nitsangam-bola avy hatrany raha nahita lohan'olona tao anatiny izay sase izay nitsoka avy hatrany no sady niantso vonjy vetivety dia tonga tany amin'ny manampahefana ny feo ary nisy ny fidinana ifotony avy hatrany natao rehefa nosavaina tokoa ilay sase dia tena nitombona ny fitantarany ireo ankizy ireo nisy lohan'olona tao anatiny izay sase izay mbola niosindra fa tamin'ny talata 12 Jolay no fantatry ny fianakaviana fa lohan'ny metra haja ilay hita tsy nisy vatana intsony tao anaty sase mainty teny amin'ny fokotany ambohiponana ny alahady lasa teo iny nanomboka ny alakamisy lasa teo iny izy no tsy narenesam-baovao intsony araky ny fanazavan'ny fianakaviany misy ny milaza fa vao nahita azy ny zoma maraina nilaza ho an'ny hosy koa izy tamin'io andro io nilaza ho an'ny hosy koa izy tamin'io andro ny alakamisy io raha ny nambara ny mpiara-miasa ankaiky aminy fantatra fa nisy razana nasitrika anaty lavaka notsindrina vato ary nodorana raha ny fahitana azy izay hita tsy nisy loha teny amin'ny fokotany Andriambelonomby komina ambositra faharoa tapaka avokoa ny vanitaolana rehetra ary mbola teny aminy ireo peratra nahafantarany havany azy eny amin'ny ratsan-tanany may kosa ireo ankanjo teny ankoditra rehetra naterina teny amin'ny tranompaty volafotsy ny razana ary efa anatin'ny fanadihadiana ny mpitandro filaminana amin'izao ankehitriny izao raha fitakina famoahana ny solombavambahoaka Mahavitara Silvestre fantatra fa niakatra fampanoavana ireo olona valo miaraka amin'ny Andriamatoa Sirilina Rasambozafy afaka madiodio ny efatra tamin'ireo ary nalefa niverina any Vangaindrano
Fa ny efatra ambiny kosa miaraka amin'ny Andriamatoa Cyril Rasambozafy dia votazana vonjomaika any Amponja ao Mananjary. Amin'ny 12 Aogositra ho avy izao izy ireo no hiakatra fitsarana raha ny fantatra hatrany. Ka noho izay dia mbola ao anatin'izay raha izay hatrany dia mitohy ny fitakiana ny hamoahana ireo olona nahiditra Amponja ireo. Mitaky ny hamoahana tsy misy atakandro ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao Vangaindrano Mahavitara Silvestre ny fikambanana BAM izay ivondrona ny foko Betsileo, Antaisaka, Antaimoro, Antandroy, Antaifasy ary Makoa ny Triangle du Nord ny fivondronany ireo CST sy loholona teo aloha ny fikambanan'ireo CT tamin'ny andron'ny tetezamita ny antoko hery politika mitambatra ny fikambanany mpiasa malagasy na ny KIM ary ny fiarahamonim-pirenena araky ny fanambarana iraisana nataon'izy ireo tamin'ity herinandro ity teny Antaninarenina. Samborina ny olom-boafidy fa hampiharana fahefana ihany koa ireo manao hetsika ampilaminana hisiny fahamarinana eto amin'ny firenena toy ny natao tamin'ny filohan'ny BAM Rasambozafy Cyril sy ny namany izay nahiditra Amponja any Mananjary hoy izy ireo hatrany. Ka noho izany dia azo lazaina fa mbola mafana dia mafana ny toe-draharaha mahakasika an'ity solombavambahoaka izay voafidy tao Vangaindrano ity amin'izao fotoana izao ka eo am-piandrasana izay mety ho toy n'izay tantara izay isika rehetra amin'izao ankehitriny izao. Any Frantsa hisy taxi volant mandritra ny lalao olympique. Hisy ny fiforonana plateforme flottante ao Paris ahafahan'ireo taxi volant miasa any an-toerana mandritra ny lalao olympique izay nangataviny gouvernemanta any an-toerana amin'izao ankehitriny izao. Hitatitra olona mandritra ny lalao lehibe io ny Velocity izay novokariny orinasa Allemagne Volocopter. Mbola andrana ity atao mandritra ny lalao olympique ity raha ny fantatra mba hamahana ny olan'ny fitohanany fiara mandritra io fotoana io. Izany dia midika fa miroborobo tanteraka ny fivoarana ara-teknôlôjika any ivelany any amin'izao ankehitriny izao. Raha toa ka mbola teleferika no vita ho an'ny Madagasikara fa ny any Frantsa indray dia Velocity no misy amin'izao ankehitriny izao. Asa raha mba hoviana re i Madagasikara mba ho isy an'izay Velocity izay mba hialana amin'ny fitohanana lavareny izay hita manerana ireo tanan-dehibe indrindra fa ny ao Antananarivo renivohitra ao no tena anjakany izany fitohanana izany amin'izao ankehitriny izao ary izay isany mampitaraina sy mampikaikaiky ny maro indrindra fa ireo mpiasa birao no matetika tratra ny fahatarana noho ny afitsoko an'izay fitohanana lava izay. Izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lazy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa ny amin'ny sesy tamotawatagasy tomboko lazy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.